général de division, division René de Roland Urbain, ministre Mobongsa, le président de Jarapa, avec le Fanzakala, la Fatima, le Suruaribu, si peut-être j'avais pour l'observation, dans le groupe d'octobre, Dino, le Suruaribu, ils émanaient de l'hôpital à Jafja, gouvernemental Fanabosa, Marina para ministério para preparação para as alimentações de Oulu, aquele dia o salário exame, o ministério alimentações para prepara, o ministério para as alimentações para pois eu acho que para dar a oportunidade a não ficar já prepara estilo para lá, a melhor forma para assumir porque para dizer que isso para essa pequena na tona de batom na energia situada Ministra Tewalu Sana Cesara Paifan Zarinata, avec le général de division, division René de Roland Urbain, Ministra Mobong Sana Zarinata, Zarinata, Wajar Telena, Adamara na Fadza Telena na Kusa, Anjimatura Kutra Jasa Acha Virzara Tiare, Ministra Mobong Sana Yatpas Cesara Paifan. Aqui tinha tudo curto, é russo de Chani, a forma de pouco prática de fato já Paifan. Cemitério aqui. C'était reçu à une famille à la bouquille à l'arrêté de la langue. Ministra Tewalu Sana Cesara Paifan Abbiamo tu ministro Nyatan Cesara Paifan, abbiamo tu ministro Fanzarinantan Cesara Tanya, Enarupia Ramiasa di Cesara Paifana Fanzarinantan Cesara Tanya Tuklas Tukpat. Ni buluan tin dan sora nasa pakastan ng Arupia Ramiasa Kaya di sa inyara katam na bisa sa ito na marumarsay Ria-ria kung nyara niya sa kamnaro Nyara na nabulala na sraf sa isik Nyara niya ang kulkul At siya at ang fanamafisa ng pagkakala umudel ang famalina Naksyufa vnuna ni Naru Tamfanuana ng bentana na siyang pagpapalukit si Zarapaifana na tamfanagana na futraftsasa na tamfampifana na si fanamafisa na ni Faizan Patan. Yid na ifut ni Naru na dito was ang fasairana. Patapan Naru fani si Zarapaifana imtika fanesa na lekta biara kang pauka ifut. Artigo tenendo tornação na rua, nyaranya disikareta com a família na mantama maragasi. Mijuri sikareta nyari ulah stut. Mijuri sikareta nyari tam di pagalkatanya area kesam. Ben vit, saya mahkum bulan yamis.
Manaraka izany maneho fakasitrahana manokana ihany koa ho an'ireo mpiara-mioninantoka ara-teknika sy ara-bola no ny fahatokisana sy ny fanohanana nasiany izy ireo. Ny fiaramientana, ny fandraisana anjara mavitrika avy amin'izy ireo no nanampy betsaka tamin'ny fanatanterahany ireo fanavozana lehibe sy ny fanamafisana ny fitsinjaram-pahefana, fanazariana ny tany ary ny fifantanana mangarahara. Manantena ny tenako fa mafy hatrany izany fiaramiasa izany. Ianareo minisitra vao nitendrena, arabaina ianareo mirahalahy, mahareova mahalasana. Adidy sarotra miandry ianareo, ny fotoana manahirana ny vahoaka miandry vokatra azo fahitana. Mihitsy matoky aho fa vita mihoatra lavitra no tenako ianareo ho an'ny firenena ary ho an'ny mponina. Raha soa anareo ny tenako. Tompolasy tompovavy, mamela nampikely teny vitsivitsy momba ny tenako manokana. Tsy misy tsy malala ny fikasaky hiala amin'ny fiainana politika amin'ny faran'ny titolo. Tonga amin'ny fotoana. Tsy kisendrasendry izany fa fanapahan-kevitra rehetra. Efa 20 taona izay no nanolorako tena ho an'ny firenena. Ary lazaiko am-pitsiporo tsy menatra amin'ny asa vita. Ny fiara-miasa taminy dia afaka manambara fa miasa tsy nitsaratra. Mitady ny fomba rehetra midinana ny departemanta tsirairay avy. Ary nampirisika tsara ny tsirairay mba hanao izay tsara indrindra ho an'ny firenena. Niady tamin'ny tolokolo aho, ho lazaika pahabe-maso eto tsy mangalatra. Vonina mazava sy aneny ampitantaratasy rehetra na tamina ministra na tamina mpentanana. Mialatsiny amin'ireo mankafy adihevitra tserotserotra, fampifoana fobe, ary torapoeny ny tambazotra. Fa ny zava-misy, ny atotan-kevitra, ny fanamarinana dia mazava, ny amin'ny lafin'ny lalàna na amin'ny lafin'ny fitantanana. Hatramin'ny andro farany na ben'ny tanàna najaiko ny fifanaram-piaramiasa rehetra, ary ny SMGD dia nandohatrany izay tokony ho alohany ho an'ny isambola. Misy ny kôty, misy ny taratasy fanamarinana, azo aseho izany. Manaraka izany, marina mandritra ny taona maro dia mitantana fikambanana fandaharan-tena, tahaka izay tomboka ministra Berimasa. Ary noho izany andraikitra izany dia mpikambana solotena mpandrarato no filan-kevitra maro izay maro. Tsy fahotany izany fa adidy. Nisy fotoana no membron-daitra izahay noho izay andraikitra izay. Tsy fahotana koa izany. Fa fakasitrahana ny amin'ny asa vitanay nandritra ny taona maro. Ankehitriny, inona moa izany ny tena azo anetsehana ny safidy ara-politika. Marina nanana safidy tsy fahotana manana hevitra sy finoana politika. Ny tena fahotana dia mangalatra vola vahoaka. Ary amafisiko eto, apahabe-maso, madio. Tompolasy tompovavy, androany dia andro fialako amin'ny politika sy ny fiainam-bahoaka. Mialo anatin'ny fitoniana, amin'ny fakasitrahana, amin'ny finoana fa nanao izay azoko natao. Tsy misy alahelo, tsy misy fialonana, fa mahatsapa fa vita ny adidy. Avelako aminareo ny toy, anohy ny asa, anatsara izay fanatomboka. Ampofy ny fitiavana sy fanajana ny melako, ary mitsotra anao anareo ny tena. Ataoko izay mety tena. Ankasitrahana ny firenena ministra teo aloha ny sahana ny tsinjaram-pahefana sy ny fanazariana ny tany tondra izay fitenenana izay. Ankehitriny dia ampanajana no hanolorana ny fitenenana ny général de division Libisson René de Roland Lupin, ministra vaovao ny sahana ny fanazariana ny tany sy ny raharaha ny tany. Voalohany aloha dia misaotra ny mianahary sy ny razany izay nanome isika ny fotoana androany.
Sono manokana anao Andriamanitra Ministra tonga nanatanteraka izao fanembam-pahefana zao mba ho fanatanterantsika ny didy sy ny lalàna misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Alohan'ny hitenenako zavatra vitsivitsy isika zany mahatantanjalana dia miorina foana amin'ny lalàna sy ny fitsipika izay misy. Dia tsy maintsy miantehitra antsika amin'izay voalazan'ny lalam-panondrenana eo ny recommandation avy amin'ny filoham-panjakana sy ny premier ministre eo ny texte rehetrarehetra izay mifehy izao ministère zay zany référence sy ny base izay integransika. Amin'ny resaka fomba fiasa dia mbola hivorony tena miaraka aminareo izay tena piasa manokana sy ny syndicat atao amin'ny ministère. Fa efa atsitoko sahady zay constitution zay amin'ny article 34-35 dia ny fanjakana no miahy ny tokony hananan'olona tsirairay ny tany, isitrahany tany. Zany hoe ankamoraina zany ny fahazahoan'olombelona tsirairay hanan'olona. Karazana lalam-panondrenana zay fa tsy mbola tanteraka mihitsy hatramin'izao no miantsony roa maventy procédure lava loatra ariko lafo le vidiny tany ka noho izany ny gasy zany lasa tsy mahazo fa ny vahiny manambola no mahazo ny tany. Aty ministère ny fananan-tany ny tany-drazana izareo roa tany dia razana zany hoe atsika aloha zany ny tany zay vao ny afaka zay zany tena politika maventy tsy maintsy ho tanterantsika. Efa iarovansika zany zay ny vahoaka zay hiasantsika fa itsika piasa koa indraindray zany exposé loatra manolona ny fanaratsiana sy ny fitoriana any amin'ny sehatra rehetrarehetra na ny fitsarana na ny biango ka mahazo matoky anareo fa raha manomesanareo ara-dalàna anareo dia eto ny tenako mampiasa zay koa. Ministère moa dia mampiasa ny politika arakaraka izay lalàna sy ny direktiva anjakana. Fa ny tena manatanteraka dia anareo. Dikan'izay zany ny poste clé rehetrarehetra dia ho apetraka tanteraka ho aminareo teknisiana. Fa tsy misy politicien mitsofoka mahazo matoky amin'izay ngamba ny membre de cabinet ao ihany no mety hisy olona alveriny fa tsy misy olona compétent no apetrakatsika ao. Pesaka ny zavatra izay nanahirana atsika sahalan'ireny boky rovitra sy ny rehetrarehetra reny efa misy teknisianina aminareo zay ataoko fa achevalina tsara amin'le asa efa nifampiresaka tampoa fa tsy maintsy hovavanatsika reny zavatra reny. Manaraka izay moa zany dia sorina Andriamanitra Ministre izay nahatanteraka ansakany sy andavany ny asa zay nampiarakety ny taminao. Sorina koa nareo piaranesa rehetrarehetra taminy nahatanteraka an'izay asam-panjakana izay hitantsika fa anisan'ny saro-padirira ny amba zany fiarovantsika ny tanitsika zany. Marina misy kote miaramila ny tena tsy afamsaraka amin'izay satria anisan'ny devisinay zay dia hoe hoan'ny tanindrazana ka manan'olona hiaro tsara ny tanindrazantsika manolona ny fandravaravany sasany tanitsika anareo. Ny gasy aloha tsy mamenatra ahy tena zay vao ny vahiny zay ro taketra nanana ny toeratsara ny vahiny rehefa manzavozavo ny fahazahoana azy dia tsokomitsika mandakentsika. Dia mikasika ny olana mikasika ny fokon'olona. Ny fananam-pokon'olona raha misy litige entre ny fokon'olona sy ny olon-tsotra dia tsy maintsy priorisevantsika ny fokon'olona. Zay aloha zany ataontsika zany.
farany mankasitraka nareo tonga lehibe na mikasa atao ny fanajariana ny tany na miavy mivelany satria io a tsy misy zavatra vitan'olona rery fa fiarahantsika rehetrarehetra salama ary matoky tanteraka anareo teknisiana izay tena mianatra nioa asa mikasika fananantany ny tenako fa hampandroso ny Madagasikara ty mitanjonsika ary koa hanavao izay zavatra miala avy amin'ny zavatra tsy mety hitanany mety sotra tomporay makasitraka indrindra Andriamatoa minisitra vaovao misahana fanajariana ny tany sy ny raharahantany mitondra izay fitenena izay amarana fandraisam-pitenena isika toko kompanajana Andriamatoa rakotonandrasana anitra Renjara Tsiaray minisitra vaovao misahana ny atany sy fitsinjaram-pahefana no hanolorana anao fitenena. Andriamatoa minisitry fitsinjaram-pahefana sy ny fanajariana ny tany. Andriamatoa minisitra vaovao ny fanajariana ny tany. Isika rehetra sakanavaka eny fohy dia fohy angamba no entiko amarana izao lanonana famolam-pitantanana izao. Eny voalohany dia saorana fankatelemana Andriamatoa minisitra. Saorana ianao satria zoko be na vita be tapaona telony vao ty ministeran'ny fanajariana tany sy ny fitsinjaram-pahefana ity. Eny vitanao sy ireo mpiara-miasa aminao. Sarotra no manindry anao kanefa andraikitra mifanetena ny tena mampanetretena no andraisana anazy ary tena atao mampitiavana miaraka aminareo rehetrarehetra mpiara-miasa eto ny ministeran'ny fitsinjaram-pahefana. Fitsinjaram-pahefana moa dia somary ohatran'ny tatrany ping-pong ka ohatran'izay somary sao hoe inona fanazan'izany BBC angamba ilay nareo mpiasa mpiara-miasa eto ny fitsinjaram-pahefana kanefa tokony fotoana izao amezan-danja ny tena hoe fitsinjaram-pahefana marina satria izay moa no tena olana teo manao sika ny tohana sy ny kamsoka ho an'ireo vondrovahoaka fitsinjaram-pahefana, manao sika ny fampanana an'ireo mpisehatra rehetra an'iny vondrovahoaka fitsinjaram-pahefana. Fa ny tena olana dia zay angamba ny tena hoe ezahantsika atao satria izay ny tena recommandation dia hoe manana ny fahaleovan-tenany amin'izay ireo vondrovahoaka fitsinjaram-pahefana. Zay zany angamba ny tena hoe tanjona fialantsika satria azay tsy vita ny ministeran'ny fitsinjaram-pahefana rehetra fa tsy maintsy arahana ireo departemanta ministerialy samihafa satria be da be ny taraina azo avy amin'ireo vondrovahoaka any fotsiny any hoe misy vola dia voalasa ry amin'ny lavaka be ry amin'ny tahirim-bolam-panjakana dia safaverina any amin'izareo mihitsy fotoanan'izao hoavy fotoana be-pirenena tokony jeretsika vahaolana mikasika an'izay mba ho tena fitsinjaram-pahefana marina no misy eto amin'ny firenena. Sotra tompoko. Isaora indrindra aloha Andriamatoa minisitra vaovao misahana ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana mitondra izay fitenenana izay. Tonga eto amin'ny fotoana fiafaran'ny lalona famondram-pahefana teo amin'ireo minisitra telo mirahalahy isika tompoko koa misaotra sy mankasitraka anareo rehetra tamin'ny fampitongàvanareo sy ny fanotronanareo izao fotoana izao. Ny fisianareo sy ny fanatrehanareo teto androany dia porofo mazava fa misy ny firaisan-kina, ny firalahiana ary ny fanajana koa ankasitrahana indrindra tompoko. Araka ny fanao amin'ny fotoana tahaka izao dia ireo minisitra vaovao no manatitra ny minisitra teo aloha eo amin'ny fiara mitondra azy koa ampanajana miangavinanareo tompoko hialo lalana ao amin'izay kosa ny minisitra vaovao dia andraireo mpiara-miasa eto amin'ny ministera ao amin'ny mpiara-miasany. Sotra tompoko lahy mankasitraka tompoko vavy.
Chanta.
Kobe kan? Ini video. Apa sih?